Mbola fifaliana indray no miarabantsika rehetra izay manjoy mandrakariva izao fiarahana isaky ny takariva izao izay ahafahantsika mifampahery. Alohan'ny fifampaherezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia andao anasa amin'ny fanahy masina mandrakariva isika mba hitari-dalana antsika ho amin'izany hafatra izany. Hivavaka isika. Jehova tomponay, misaotra anao ny amin'ny izao takariva izao indray izay mbola ahafahanay mifandre hitondra ny teninao, hifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Ny fanahinao masina no asainay mba hitondra izany teny izany, ka ho fitaovana ihany izahay ka samy nitondra soa amin'ny fiainanay tsirairay avy ny teny izay omenao anay. Ny tokantrano, ny sambatan'olona izay mandray izany dia kasio, ary raha manan'olana ny tsirairay avy amin'ny takariva ity Tompo Andriamanitra, meteza mba ho tsapan'izy ireo fa be fitiavana ianao, mpamela eloka ianao, ka raha misy tsy fataon-terahany eo aminay, dia ianao ny andamina izany zavatra rehetra izany. Ny anaran'i Jesosy no ahafahana manonona ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ho raisintsika indray amin'ity takariva ity dia ny Deutéronomia toko 20 dia ny 1:1 ary mitsambikina isika eny amin'ny 1:9. Ny 1:1 dia zao hoe raha mivoaka hanafika amin'ny fahavalonao ianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olona maro no ianao, dia aza matahotra azy fa Jehovah Andriamanitra kosa izay mitondra anao niakatra avy tamin'ny tany Ezipta no momba anao. Ary rehefa hanafika ianareo dia hanatona ny mpisorona ka hiteny amin'ny olona hoe mihainory Israely fa efa hanafika amin'ny fahavalonareo ianareo anio, koa aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra na mikorapaka foana na mangorohoro no ny amitahotra azy. Raha lasa nabavy, ray aman-dreny izay manaraka amin'ny takariva ity. Rehefa manaiky an'i Kristy isika, rehefa manara-dia an'i Kristy isika, dia manana asa, tsy hoe hipetraka, faraky ny efandrenesitsika teto isaky ny takariva, dia maniraka antsika Andriamanitra amin'ny vanim-potoana rehetra. Ary izay iraka izay dia manana fahavalo isika dia efa erahantsika mahafantatra fa ilay Satana izany ny devoly, ary efa ela ny etezana, efa tena mahay ny fomba fiady rehetra, manana fomba fiady matanjaka ihany koa, ka tsy tokony ho tafandrifandry. Ka raha mandeha amin'ny tenantsika na ilay fahaizantsika araka ny resantsika hatramin'izay isika, dia azo antoka ny faharesentsika, satria tsy miteny eo anatrehan'ilay fahavalontsika ny tanjaka sy ny hery ary ny fahefanananantsika. Fa izao ilay voasoratra hoe ary rehefa hanafika ianareo dia hanatona mpisorona ka hiteny amin'ny olona hoe mihainory Israely. Mila mifandray amin'Andriamanitra isika. Iza moa mpisorona antsika? Ny Jaona 1:2 ny 9:7 dia mindre hoe manana mpisorona be isika dia Jesosy Kristy izay any an-danitra. Mila manatona mpisorona isika alohan'ny ady izay ataontsika. Mety betsaka ny sehatrady atrehanao eo anivon'ny fiangonana, dia mety ho amin'ny fampandrosoana na ny fitoriana, ny filazaon-tsara, ny firaisana, eo anivon'ny fiarahamonina dia toy izany koa, eo anivon'ny ankonana, ny tenanao manokana misy ady, tanjona tratrarana. Ka alohan'ny anatrarantsika an'izany dia mihainoa na manatona ny mpisorona. Dia Jesosy no mpisorona be antsika amin'izao, hoe teo amin'ny etaeta-ponao, fa izy andamina ny ady rehetra, antsoa izy dia hamaly ary amin'eo zava-mahagaga izay mbola tsy hitanao. Tsara Andriamanitra, ary mbola ampiny azy hoe eto amiko ny eta mavesatra, fa iza anome anao fitsarana. Misy toy izany aiza, efa ho aminy ny tetikady, izy mahalala an'izay fomba heverana antsika, hitondrana antsika, ny tari-dalana hoentintsika mahomby amin'ny ady. Anisan'ny toromarika anankiray rehefa handeha isika
dia misy karazan-javatra izay mety mahatonga anao kivy. Zao no ambarany eo ny 15. Ary mbola hiteny amin'ny olona ihany no mpifehy azy ka anao hoe iza ny olona izay matahotra ka osa fo, aoka andeha hiverina any an-tranony izy, fandrao ho ketraka tahaka ny fony koa ny fon-drahalahy. Be dia be rehefa vonina ny tsirairay avy, nandray ny hery avy amin'Andriamanitra, ny tari-dalana avy amin'Andriamanitra, dia misy ny mpanan-kivy. Io ve ho vita, io ve ohatry zao, io ary lefa naiko. Izany toetra izany dia lasa mifindra amin'ny rahalahy. Ka ny tari-dalan'Andriamanitra dia izao, aoka tsy hitambatra ozy amin'izay mazoto fandrao hifindra amin'ny namanao izany fahakiviana izany. Kanefa tsy vahaolana ho anao ny miemitra raha osy ianao, araka ny hitantsika fa ny fahalemenao no esan'Andriamanitra, ary te hiantso anao ao anatin'ny fahalemenao mihitsy azy Andriamanitra, ary zay ny nahafatesany. Fa ny Joela 4:10 tapany farany dia miteny ohatra hoe aoka zay kely hery dia hika hoe mahery aho. Ny toerana misy anao zany raha toa le mpanan-kivy, mpanan-ketraka, poizina ho an'ny hafatra amin'izay, ny amsehad-javatra atao rehetra tsy ahafahana mamita zavatra, dia miovà amin'ity takariva ity. Mieteneny ianao hoe mahery aho. Ka izany mahery izany, izay ny vahaolana tsara ho anao, tsy ny mody, tsy ny miala ao amin'ny vondrona, tsy misitaka ho amin'ny be sy ny maro, fa ny tenenanao ny anekenao fa hoe mahery ianao, ary hiasa aminao Andriamanitra dia ho tonga fitaovana. Ny toe-tsaina mihitsy zany ry havana malala no tiana hovaina. Ka raha nafika ny fahavalo isika, ny fahavalo efa mahery, ka itsika raha mbola tsy miray hevitra fa mbola misy manaiky ho fitaovany, dia azo antoka ny faharesentsika. Ka ny tokantrano tsirairay, ny isam-batan'olona, ny fiarahamonina, engane anambatra ny hery isika. Ary ny tsirairay izay nanana izany toetra ho amin'ny manan-kivy ny rahalahy sy ny ranabavy zany, tsy hitondra soa anao, ary tsy toetra ny poniny lanitra izany, tsy toetra hoentina mampandroso izany, fa miela amin'izany raha te handroso ianao. Ary maniry hanikasihan'Andriamanitra anao raha toa misy amintsika izay mandre izany. Ary ho antsika izay efa vonina, meteza ho tonga fanovana ho an'ireny rahalahy sy ranabavy sika ireny, ka andresy isika ary anaiky ny tari-dalana, iona ampisorona sika. Rehefa miona ampisorona isika, mitaraina amin'ny Jesosy Kristy isika, dia mehery ho antsika izy. Fa izay rehetra nino azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Raha manaiky an Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy, na dia osy ianao, dia tsy ho fitaovany Satana ho amin'ny fanakiviana intsony, fa omen'Andriamanitra hery ianao amin'ity takariva ity. Engane, izany teny izany dia akasika sy korina any amin'izay rehetra mety antefany, ka anisany ho fitaovan'Andriamanitra ho fampaherezana ianao. Ary raha tendra tao anatin' izany fahosana izany ianao, dia mikaha amin'ity takariva ity hoe mahery aho, minoan'Andriamanitra fa omeny hery ianao ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka raha zanak'Andriamanitra ianao, dia ny toetra ny Kristy ny toetra antsika, dia ny aniko ozy Jesosy, dia ny manao ny sitrapony izay naniraka. Fantaro ny sitrapon'Andriamanitra. Andao hiara hivavakantsika ho famaranana indray izany fifampaherezantsika tamin'ity takariva ity. Hivavaka isika tompo. Tompo Andriamanitra ray tsy tompa ary lanitra sy ny tany, misaotrany amin'izao takariva izao, satria raha andeha hiady izahay dia mila manatona anao. Raha misy aminay mety ao anatin'ny fahosana ka sio izy ireny mba ho tonga zanakao, ka ampahery ny hafa. Ary ny tsirairay izay efa nahery dia aoka ho fitaovanao ihany koa, mba tsy hiemitra fa hiroso hatrany, ka ho tratra ny tanjona miaraka aminao. Ho an'ny tsirairay izay tsy salama dia mbola tianay ny mivavaka amin'izy ireny amin'ity takariva ity. Sitrano ny zanakao Tompo, sitrano ny tsirairay avy mba hanaiky ny herinao miasa. Ary raha misy manan'olana potipoteo zany, omeo vahaolana ny tsirairay avy, ny tokantrano, ny fiangonana, ny isam-batan'olona, dia engane atsapa ny fidirana ho atsehatra any anivon'ny tokantrano ny zanakao.
Vao amin'ny anaran'i Jesosy no ahafanay manonona ny vavaka. Amen.